fitenenako dia hitondra ny hevitray ato anatin'ny vondrona ny toko izay voatanisanarana rehetra teo manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra farany teo izay hita sy tsikaritra fa io no ararotiny ny mpanohitra anaovana ny fikonkononana fanakorontanana sy ikasana ambolena crise politika vaovao eto amin'ny firenentsika. Tsy maintsy vakina mpamtsilana izay finiavana anao ny fanakorontanana eto amin'ny firenena izay satria araky ny fanambara teo ary nazavainay amin'ny antsipriany ny antony mahatonga no hoe mila fitoniana mila filaminana goavana ny firenentsika manoloana an'izao zava-misy na ny contexte iraisam-pirenena sarotra izao. Hatreto dia tsy manana porofo mazava ny avy eo anivon'ny antoko-mpanohitra hidradradradrana fa nisy ny alabato tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Raha misy ny alabato dia mangataka ny siny ny porofo mazava mba ahafahana milaza ny fisiny zany alabato izany. Hatreto dia taremarika ofisialy navoaka ny vomiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny seni mikasika ny ordonnance na ny fahazahoan-dalana ifidy izay didy mpitsarana hitsyvolana avy any amin'ny fitsarana didy hitsyvolana avy any amin'ny fitsarana no ambaran'izy ireo fa porofon'izay alabato izay. Raha ohatra ve ka alabato na ny zavatra na fenipenina dia moka taremarika ofisialy mikasika n'izany ordonnance izany na avy eo anivony vomiera mahaleo-tena mikarakara ny fifidianana matona voaka mangarara tsy zavatra afenina. Ny mahagaga anay rehetra dia samy nitaraina daholo tamin'ny fifidianana izay nifandimby fa maro ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny lisy-pifidianana na ny mpanohitra zany na ny mpomba ny fitondram-panjakana. Rehefa nomena n'izay fahafahana isoratra anarana na hifidy izay mba tsy ho verizoa indray ny olom-pirenena dia nolazaina fa nisy ny alabato. Eto dia sahanay no milaza fa tsy ny fitondram-panjakana fa ny mpanohitra no tena spesialista na manam-pahaizana amin'ny fangalarana vato ary tsy vitsy izahay fa betsaka ny tsara toerana afaka milaza fa victime zany alabato zany tamin'ny fifidianana nataon'ny mpanohitra. Maro dia maro ny candidat na maki-pantsilana nitondra ny porofo mikasika n'izany alabato zany nataon'ny fanoherana tamin'ny fifidianana teo aloha ka tsy azo dia tsy hita izany. La izy ihany koa dia jerena amin'ny fomba mahitsy, jerena amin'ny fomba objectiva hoy ny filazantsika azy. Fa raha resaka fampielezan-kevitra dia sahanay atao anatin'ny vondrona Irmara kosa no milaza fa tsy misy nahavita ny vita ny candidat izay nitohananay dia ny candidat Arilala Ramanantsoa teto Antananarivo renivohitra. Amin'ny fotsy miangatra dia rariny raha nisy ny fandresena azony satria tamin'ny fampielezan-kevitra dia ny candidat Arilala Ramanantsoa irery no mba hanitokana tena nijery sy ny resaka ary nanao asa hitsinjovana ny sosialy ny vahoaka teto Antananarivo renivohitra. Anjatony anarivony maro nisitraka ny opération solomaso izay nataony, nisitraka ny opération solonify izay nataony, ny vehivavy sy ny rieny izay teraka tsy nanambady na sahirana eo amin'izay fitaizana ny zaza izay nitsonjovony manokana nahazo fanampiana sy fanohanana tamin'ny fanofanana arakasa ary afaka avy hatrany mamelona ny ankohonana. Iza tamin'ireo candidat tsy nitima mihitsy alofa ilana tsiny no nahavita nijery na kely akory azy an'izay lafiny sosialim-bahoaka izay ka mametra-panontaniana izahay hoe ireo rehetra nisitraka ny asa sosialy sy ny fanampiana izay nataony ny candidat Arilala Ramanantsoa mankasitraka reconnaissant tamin'ny zavatra izay nataony rariny raha nandatsabato azy dia lazaina ve fa alabato tao anatiny izay fifidianana izay. Tsy vitan'izany ihany fa ny mpanohitra tsy dia afaka mandinika loatra mety ho jamba ny fankalana ihany angamba fa ny vahoaka dia mahatsapa
fa ny fitondram-panjakana dia teo foana na inona fahasairanana nisy teto amin'ny firenena. Aza tonotsika hoe ry zareo midradradratra hoe tsy mety ny mizara fanampiana nataon'ny fitondram-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra fa hodi tsy hita nga fa tsy tamin'ny fampelezan-kevitra ihany angeny fitondram-panjakana no mizara fanampiana fa teo anila ny vahoaka malagasy foana isaky nisy olana ara-tsosialy goavana ny sedraitsika nanomboka tany amin'ny covid angeny efa nisy amin'izany vatsitsinjo nisy tosika fameno nisy ny tsimbina sy ny sisy ko manina no ankehitriny lazaina fa ao anatin'ny fampelezan-kevitra ihany vao manampy ny fitondram-panjakana, manampy ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana, finiavana tsy jery ny tena zava-misy marina izany. Rariny raha mankasitraka ny nateo mandrakariva ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy ary naseho amin'izany tamin'ny fifidianana notoanany sy nanomeny vato ny kandida izay natolotry ny vondrona toko politika manohana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Tsy tokony atao mahagaga mihitsy ny fandresena ho an'ny kandida ary Lala Ramanantsoa. Be dia be ny victime na ny ara-pahavoazana tamin'ny fitondrana zany marika ravalomanana izany. Ho ampatsahivina amintsika indray ve ny fiangonana zandriny izay nakatona, ho ampatsahivina amintsika indray ve ny mpivarotra izay noroahany tamin'ny toerana nisy azy fa nisy ny bizina samihafa izay natao nanomezana an'ireny boksana fivarotana marobe teto Antananarivo renivohitra ireny ka izay mahitahita sy afaka nanome vola no nahazo an'izany. Mahazava ho azy fa mahatadidy amin'izany ny mpifidy teto Antananarivo renivohitra ka rariny raha tsy nanome vato ny kandida nytiako Madagasikara fa tsy lazaina fa hanabato rehefa tsy mahazo vato ianareo nefa ny zavatra nataonareo tsy tadidinareo. Tsara ihany koa no milaza fa raha resaka programa nenay ny kandida izay nitohananay tato anatin'ny vondrona antoko sy fikambanana miaraka amin'ny fitondram-panjakana na havita ny tety ny elakelan-trano rehetra izy rery no vehivavy na hery fo na havita ny tety no fokotany 2.7 teto Antananarivo renivohitra ary isaky ny elakelan-trano dia nahazo ny programa nyzany kandida ary Lala Ramanantsoa zany. Zany hoe tsy resaka fankalana fotsiny na valifaty politika fotsiny ary izay no antony efa nahatonga ny mpifidy sy nandatsabato ho an'ny fanoherana fa nahita ihany koa izy ireo ny programa izay natolotry ny kandida ary Lala Ramanantsoa ho fanasoavana izy fampandrosoana anty tanànana Antananarivo renivohitra ity. Ka izay no mahatonga anay miteny hoe raha ireo antony ireo fotsiny antony ara-tsosialy resaka programa rariny loatra raha nandresy ny kandida izay nitohananay fa ity ihany koa mbola misy zavatra anankiray izay tsy maintsy resahana satria zava-dehibe tsy misy tsy mahita an'izany any isika rehetra fa zany antoko-panohitra zany na nytiako Madagasikara na ny vondrona firaisan-kina anarany any sisy anarany sisy rehefa jerena ny rapport de force hoy ny filazantsika azy na ny fifanandrinan-kely nanomboka tamin'ny fifidianana présidentielle na ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana législative teo ny fifidianana communal na municipal teto Antananarivo renivohitra na tanjaka trano angeny antoko vondrona antoko isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Nirmaly ka hoana moa tokony agaga ny fandresena izay azo fa lazaina fa halabato raha teto Antananarivo renivohitra. Mamela ianareo anome taremarika kely vitsivitsy hoe zao anie ny taremarika azo ny antoko-panohitra tamin'ny fifidianana communal teo ahitantsika hoe mazava ny rapport de force tsy mila azy ireo intsony ny vahoaka malagasy tsy mila fanakorontanana intsony ny vahoaka malagasy 7 ny isan'ny ben'ny tanàna azo ny antoko-tiako Madagasikara 7 ny nisika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina 727 tsy mifampitaha mihitsy zany tsy mifampitaha mihitsy zany na ny indépendant aza 474 ny atsasaka manilana zany mbola miaraka amin'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao
mialatsiny afa ny firaisan-kina 3 no azony raha vondrona natanjaka izy tsy 3 no azony fa mba mifanahtsahana tamin'ny anay tao amin'ny Irmar naninay freedom nanderera aza nahazo eo 12 ny MMM bebe ray ny azony ray ny parti vert nahazo eo 12 mbola miaraka sy manohana ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao daholo zany ny ADN ny avi nahazo enina amby 30 nahazo 7 amby 30 ny mouvement gasikara raha zany ny fanoherana 1 aneny azony araka ny teneniko teo ny MMM manery ray ka raha ohatra zany atambatra rehetrarehetra ireo tsy nirotsy ny 3 amin'ny anay kory aza dia fa mifandahatra amin'ny azy ireo tsy resahana le 967 nay tao anatin'ny Irmar ka aoka tsy ilaza mihitsy fa hoe alabato fa izay tompoko ny rapport de force tsy tiany vahoaka intsony ny fanoherana satria tsy nivoy afa-tsy fankalana sy fanakorontanana nandritra ny 5 taona 1 taona ny fanesy zay ny manazava tompoko ny voka-pifidianana farany teo ka aoka tsy ho rebirebeny na ho sariana ny amin'ny hevi-diso ny olona fa tsy misy toerana intsony ho an'ny fanakorontanana eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao andrasantsika ny fivoahany vokatra ofisialy ary matoko ny vahoaka malagasy izahay atao anatin'ny vondrona ny toko rehetra sy ny fikambanana na ny parlementaire rehetra miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny Rajoelina fa tsy ho voasarika makany amin'izany fanakorontanana izany ny vahoaka malagasy fa iroso ary fanometanana ifampitantana hiatrika n'izay fanamby hoentiny ty taona 2024 ty na ny fahasarotana eo amin'ny sedra raisam-pirenena na ny eto am-toerana ihany koa fa isika rehetra miaraka no hitondra ny famoahana ny Madagasikara ao anatin'izay fahasairanana izay fa tsy ny fanakorontanana na ny fambolena krizy vaovao mankasitraka tompofavy ny katena